Mbola anatin'izay pejy ny finoana izay hatrany kosa anjarany akany Promofem any FJKM Anosy-Patrana indray no nahazo ny fanohanana avy amin'ny fikambanana Rotary Club Antananarivo Anosy tamin'ny omaly. Ankoatra ny fanatsarana ny trano fitaizana dia nitondra ny voatsilambin'ny tanany ihany koa ity fikambanana mpanao asa soa ity. Ivitoerana iray mitaiza sy manabe ireo zatovavy 12 hatramin'ny 17 taona ny akany Promofem any FJKM Anosy-Patrana. Ny taona 2004 no najoro ny akany ka nanohana tamin'ny fananganana izany ny fikambanana mpanao asa soa Rotary Club Antananarivo Anosy. 17 taona aty aoriana tsy nanadino ity toeram-pitaizana ity ny fikambanana ka nitondra fanampiana ho fampiroboroboana ny fahaiza-manaon'ireo ankizy-beazina ao amin'ny akany mandritry ny 2 taona. Asa atao androany dia fanomezana ny asa efa nataon'ny Rotary Club Antananarivo Anosy teto hatramin'ny taona 2004 izay nanamboarany amin'ny trano tamin'ny rihana ambany tamin'ny 2004 nampiakarana ny trano misy rihana ambony ary fanohanana amin'ilay atao hoe centre de promotion de femme amin'ilay manao fampianarana ny ankizy amin'ny resaka fandrahoana, fandrahoan-tsakafo, fanjairana, fanaovana rary, broderie, fanaovam-bolo, fampianarana ankizy eo amin'ny 10 taona ka hatramin'ny 17 taona. Fanohizana ny asa efa fanaon'ny Rotary Antananarivo Anosy teto zany hatramin'izay nataonay androany alohan'ny nanaovana ny fanolorana an'ireo fitaovana dia efa nanao ny fanatsarana ny trano moa zany efa naharitra 17 taona dia mila fikojakojana dia natao ny fandokoana ny ivelany, fandokoana ny ao anatiny sy fandalorana izay siba, fanavozana n'ilay tohatra ary fanaovana ny assainissement ny ivelany zany amin'ny omban'ny fiarovana amin'ny ranorana mba tsy aliba ny trano. Ny fanindran-dalana amin'ny fampiofanana omena ireo mpianatra ny fanomezana satria manampy azy ireo hiatrika no avy ny manontolo ny fifehezana sehatra maro samihafa. Natrehan'ny gouvernoran'ny distrika 9220 Andriamatoa Jean-Marie Fumery ny lanona mpanolorana ka nandritra izany no nilazany ity farany fa anao izay tratry ny herin'ny rehetra ny fikambanana Rotary Club Antananarivo Anosy ho fanatsarana ny sehatry ny sosialy toy izao.